Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Fahiny ela be indray andro dia nisy rivo mahery anankiray izay nandrendrika sambo Alemanina anankiray tany amin'ny sisin-tanin'ny Espaina. Andro maromaro tao teoriana dia indreny ny vakivakin'ilay sambo sy ny fitafiana vitsivitsy fa natsipy ny onja teny amorontsiraka Espaina. Tao anatin'ny lobaka matevina iray izay natsipy ny onja teny amorontsiraka nefa dia nahasitona ny maso satria rehefa nosokafana izany lobaka izany dia indro fa nisy baiboly tao anatiny, ary dia nosokafana ilay baiboly ka nahitana soratra manao hoe Mark Rotman, Hamburg. Novakiana voalohany ity boky ity no nifangatahan'ny lota anabaviko. Novakiana faharoa no nitahotro ny fitsaran'Andriamanitra. Novakiako fahatelo ary novakiako isan'andro no ny fitiavako an' Jesosy Kristy mpamonjiko. Mark Rotman. Ry mpiainamako, izany ny an'i Mark Rotman tsy mba napetrapetrany ny filazantsara izay nananany fa novakiana isan'andro. Fa ho anao kosa ho izay nomena maimaim-pona ny baiboly na ny soratra masina eo am-pelantananao izany ao atokantranonao ao, manahoana re ny fomba hitiavanao azy, ny fomba ampiasainao azy, sa ve avela hipetrapotsiny ho haingon'ny biblioteka ka ho rakotry ny vovokao, sa isan-kerinandro rehefa andeha ho any am-piangonana ianao vao mandray izany? Tsarovy fa tsy ny mofo ihany ny veloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Mateo 4:4. Miteny ny baiboly hanisan'andro mofonaina raisoao ampofaza malaina fatomotrany andro izao. Hiraina. Iteninao izay nomeno anay, manavao mababo fofanay. Iteninao arena sotsilany natobaka Suza mami, iteninao fitatra nao pianzaka, nyutanya finatampu itanzaka, iteninao nanafakasi nanadiwindrai, iteninao fanilusuanai. Tsy efa AWR koa ny zazara andapalaky. Nyumali tsy atao intsony, nyumali efany lazana
miandrianao zahay aza ela fa mitady anao zahay efa tsy tamana amizao tontolo izao fandovila fiainana vaovao Nyumbani tsy atao intsony nyumbani efa nilazana nyandrany toetra nilana andovila fiainana vaovao aza hela fa miandrianao zahay aza hela fa mitady anao zahay efa tsy tamana amizao tontolo izao fandovila fiainana vaovao nyumbani tsy atao intsony nyumbani efa nilazana nyandrany toetra nilana andovila fiainana vaovao andovila fiainana vaovao andovila fiainana vaovao vila fiainana vaovao asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana ankasitrahana mandrakariva ny fanarahanao ny fandaharan'ny AWR miarahaba mpiaino-tsakanavaka ny fandaharana asa sy tontolo iainana ny mandombaravarana atao aminao ary miraro ny soa anao sy ny ankonanao akoatran'ny alatra isan-karazany dia anisan'ny tena fahavalon'ny taon-tsaha tokoa ireny bibikely mpanimba ny volo ireny indraindray dia toa misasatra ho an'ireny bibikely ireny tokoa ny taon-tsaha mahakivy izany matetika ary faniriny ny ekipan'ny feo fanantenana ny anolotra vahaolana amin'izay azo atao mba ho fanampinanao voandelaka efa ndresana teto izay kanefa tsara ny mamerimberina satria tena mahasoa ny voly atao tokoa izy ity sady azo iarovana ny masomboly izy no azo atao fiarovana amin'ny bibikely mpanimba ny voly ihany koa rehefa maniry ny voly koa mampirisika anao anao fanandramana ary ry tantsaha ho fiarovana ny masomboly sy ny voly izay atao mampiasa voambondelaka voatoto andeha ary ho fantarina hoe inona no atao amin'ilay hoe fiarovana ny masomboly alaina ny voambondelaka maina lefa miala hoditra iny dia totoina malemy tsara dia iny vovony malemy tsara iny no ampiasaina izao no anaovana azy alaina le masomboly lemana kely dia afangaro tsara amin'ilay vovombondelaka atao miraikitra amin'ny masomboly izany le vovombondelaka ho hitanao fa ho voaro ny masombolinao ary azo ambolena izy rehefa aveo ka ny fatra atao dia tahaka izao raha masomboly 10 kilao no tiana harovana dia vovombondelaka 500 grama no atao amin'izay averiko kely raha masomboly 10 kilao no tiana harovana dia vovombondelaka 500 grama no atao aminy dia azo ahena na ampiana arakaraka ny masomboly tiana harovana izany hoe na 5 kilao izany ny masomboly tiana harovana na 1 kilao dia mety foana ohatra izany hoe raha 1 kilao masomboly tiana harovana dia 50 grama monja ny vovombondelaka ilaina dia arakarak'izay mba hahazoana le vovombondelaka malemy tsara dia sy vanina tahaka ireny manao lango ireny izy ka ny malemy angonina mora mbola misy mafimafy
dia azo averina totoana trany an-trany iny mandra-pahaleminy tsy sarotra ne andramone ry tantsaha ho fiarovana ny masom-bolo sy ny volo izay atao mampiasa voambondelaka voatoto ahoana indray ary no atao raha te hiaro ny volo efa maniry alaina vovombondelaka atsasakilao na 500 grama dia atao anaty rano 10 litatra avela ilona 2 alina ampifangaroana tsara rehefa tapitra ny 2 alina izany hoe le fotoana andomana azy 2 alina iny dia tatavanina dia iny rano azo amin'ny fandomana azy iny no ampiasaina azo averimberina amin'ny famafazana azy mandritra ny fitombon'ny volo ny tena anaovana azy ka tsara raha fafisampotitra amin'izay voahary tsara ny fambolena izay ataonao marinana kely fa tsy maninona mihitsy raha averimberina ny fanatatavanana ity rambondelaka ity ho fiarovana ny fitaovana izay ampiasainao mba tsy ho tsentsina dia antenaina fa ho tonga ny tsofinao tsara izay ary ahasoanao andramo fa ho voaharo ny volo izay ataonao ry tantsaha ho fiarovana ny masom-bolo sy ny volo izay atao mampiasa voambondelaka voatoto mety amin'ny voly an-tanety toy ny vary katsaka sy ny sisy io fanafody io mety amin'ny voly legioma ihany koa ka dia anjaranao manao fanandramana tsy zavatra sarotra-diavina akory ny voambondelaka fa hita eny rehetra eny kanefa tena mahomby amin'ny fiarovana ny masom-boly amin'ireo bibikely mpanimba ny masom-boly ary ihany koa fiarovana amin'ireo bibikely eny amin'ny voly vovoka voandelaka no ampiasaina eto tsarovy fa ny fahavarana kely dia mitondra fahombiazana be koa dia mahazo toary mampiatra dia hatreo indray ary aloha ny minitra ny rahana tamin'ny fandaharana asa sy tontolo iainana zoanitra Sirila no ny farimbona na totosa izany dia samy ambinina amin'ny asa tsara taony isika rehetra Ewana
awr manolotra ho anao feon'ny fonantena ry mpiainy malala falomerabanao na manao andrembovonjyarinay voary mirary sosy fanambinana mandrakariva ho anao sy ny ankonanao raha tafatafa miaraka aminao ndray amin'ity anio ity misaotra an'andriamanitra tsika natratra izany fotoana izany ary andeha hiaraka anondrika ny lohantsika mba hisaotra azy. rainay masina sy tsara indrindra ny an-danitra ô eny tsy mitsahatra ny dera sy mankalaza ny anaranao zay misaotra anao mandrakariva satria lehibe ny famindramponao lehibe ny fitantananao anay ary amin'ity androany ity dia manana afatra sarobidy ampitaina indray ianao koa aoka mba ny fanahinao no hoeto aminay tsiraray avy anokatra ny fo mampanahinay ary bitsika ao anatinay hanoro ny lalana izay mety ho alehanay aoka melany elokay ianao mamindra fo aminay ahita fiteo masonao ny izay ka hahazo sy hatakatra izay tianao ambara fatonoana sy angataniny amin'ny anaranao zany Kristy amen. Dia ary isika hiarandray ny baibolitsika ary anokatra izay voasoratra amin'ny bokin'ny Exodosy toko 2 Exodosy toko 2 ka ny 9 sy ny 10 zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy aroy ny zanaka vavin'ny Farao taminy ento ity zaza ity ka tezao ahy fa izao andony karamanao dia nentindra vehivavy ny zaza ka notezainy ary rehefa lehibe ny zaza dia nentiny tao amin'ny zanaka vavin'ny Farao izy ka dia tonga zanany ary ny anarany nataony hoe Mosesy fa hoy izy satria tamin'ny rano no nangalako azy. Ry mpiainy malala zany tantara izany dia tahaka ny tantara indray miseho vetivety toy ny hoe ndray andro satria mamaky teny isika ary ny tsara nefa rehefa mijery ny tantara tahaka izao dia misaintsaina isika hoe misy vanim-potoana izay nisehoany zany tantara izany raha tsidika kely vetivety ny toejavatra izay niseho ny tontolo izay nisy tamin'io fotoana io dia izao i Mosesy izay tao anatin'ny fiara zozoro napetraka teo amorony renirano dia notohanany zozoro no hitany zanaka vavin'ny Farao raha andeha andro iny izy ary rehefa nalainy ilay zaza tao anatin'ny fiara zozoro hitany fa zazalahy Hebreo dia namindra fota aminy izy ary rehefa aveo dia niantso pitaiza izy tsy pitaiza Egiptianina fa pitaiza Hebreo satria fantany fa tsy misy afa-tsy ny Hebreo ihany no afaka hitaiza zaza Hebreo mba hifankahazo ny teniny ary tsy misy afa-tsy ny fomba fitaizana Hebreo araka ny fiheverany azy no hitondra fanabeazana ho an'ity zaza Hebreo ity araka ny sitrapon'Andriamanitra izay tompoiny Hebreo koa dia nomeny reniny nefa tsy fantany fa ny reniny io dia nomeny reniny ny zaza ary notezainy dia netiny raha vehivavy eo amin'ny 5 tapany 2 netiny raha vehivavy ny zaza ka notezainy ity raha vehivavy ity dia ny reniny ihany faly izy nitaiza ny zanany zany hoe lay fiainana tao an-trano dia tsy nisy fahatapahana satria tao anatin'io maraina io na toandro angamba dia fotoana fohy fotsiny ny elan'ny Mosesy tao an-trano dia niverina tao amin'ny toerana izay ny elany ihany izy io ngamba ny natonga ny teny hoe miverina amin'ny tany ny jiosy satria imbetsaka ny jiosy tian'Andriamanitra verina amin'ny tany Kanana ary tian'Andriamanitra hoentina amin'ny tany izay tondra dronso tantely koa eto dia arabaky teny fa niverina amin'ny tany nisy azy Mosesy ary faly ny reniny nitaiza azy satria araka ny fanantenana izay efa nananany raha nitaiza azy nandritra ny 3 volana izy dia mbola izay ihany no notohizany tsy misy fahatapahana misitsy zany teo amin'ny zany fitaizany izany na dia kely aza fa mety adiny ray mety ho adiny 2 ihany ny elany tao an-trano dia toy ny hoe nitsangatsangana nakarivotra i Mosesy zaza
tak izany ihany koa reto ray aman-dreniny ohatrany hoe netiny Miriam manandeha vetivety mba nitsangatsanga ny tany velony de iny fa tafaverina somatsara ao an-trano ity zaza ity. Akory reny afaliana, inona ny fihetsepo ho anao zay miaino am'ty androany ity? Mety nanana zanaka very ve anao? Mety tena very ara-baky teny ary mety ihany koa very ara-panahy. Ka ino fa tafaverinao am'tranonao indray zany zaza izany, zaza zay niverinao fa tsara, zaza zay niverinao fa tokony nobeazinao, de ino fa tafaverina. Anahoana reny ny afaliponao? Ny tantara ao amin'ny Lioka 5:10 de fa tsy zoviana amintsika intsony fa rehefa tafaverina somatsara tao an-trano ty zanaka zay efa nandeha ela dia fety lehibe, fety ara-baky teny amin'ny mahafety azy satria nihinana sy ny sotro ary nanasana olona maro zany fiverenana izany. Mba manahoana re ianao raha misy zanakao tahaka izany ka tonga somatsara ao an-trano ho tezitra aminy ve ianao sa ho ianao hoe efa nomen'Andriamanitra ho tezako ty zazy ity ka indro ho toizako ny fitaizana azy? Satria ny reny Mosesy eto de hoe nentindray vehivavy ny zaza ka notezainy. Raha tena toizatsika ny voambolana miaraka eto de hoe ka notoizany ny fitaizana azy. Ray aman-dreny malalo, manafatra anao ny tompo, aza mikely soroka, aza kivy ny amin'ny zanakao, fa zao toizo ny fitaizana azy satria efa nalon'Andriamanitra ane ny karamany, ny karama zay tokony hitaizana azy. Efa nomen'Andriamanitra ny fahafahana feno sy tanteraka, ento ny zaza, ento ty zaza ity. Fa ny zavatra tsy nomen'Andriamanitra anao kosa dia tahaka ty teny eo amin'ny zanaka vavy Farao ty hoe tezao ho ahy, dia mila ny fitaizana mifanaraka amin'ny sitrapony mba ho ataonao. Ary zao rehefa notezanao sy nibeazinao araka ny sitrapon'Andriamanitra izy, de zao no voasoratra eto amin'ny 10:10, ary rehefa lehibe ny zaza dia nentiny tao amin'ny zanaka vavy ny Farao izy ka dia tonga zanany. Ny toejavatra niseho tamin'ny andron'ny Kristy indray mandeha, rehefa tonga ny zazakely nanatona azy dia noraran'ny mpianatra tsy anatona azy, fa hoy Kristy nanao hoe avelao ny zaza anatona fa anto azy ny fanjakan'ny lanitra. Rehefa entinao manatona ny Kristy ny zanakao de tahaka ny Mosesy zay nentina tao amin'ny zanaka vavy ny Farao, dia zao zaza efa nobeazinao izy, efa tonga eo amin'ny fanampahan-kevitra izy ka hitoetra hiaraka amin'ny zanaka vavy ny Farao amin'izay, hitoetra ao an-tranon'Andriamanitra amin'izay. Ary tsy inona izany toejavatra zany fa dia fanolorana ny zanatsika mba hanompo an'Andriamanitra. Ny any Hana moa de Samoela izany de efa nanaovany voady, fa rehefa tonga ny fotoana zay mahalehibe ny zaza dia ho apetrany mba hanompo amin'ny tempoly izy. Ary eto kosa Mosesy dia tonga hiainao anatin'ny lapa. Tsy mba mahafinaritra anao ve ray aman-dreny malala zany hoe nanana zanaka zay nitezainao ka tonga ao anatin'ny lapa, miainao anatin'ny lapa? Mino aho fa zany ny fanindrin'ny ray aman-dreny rehetra ao am-pony ao mba hatafita somatsara ny zanatsika. Ary eto dia tsy ny lapa eto tany no tanjona, fa lay lapa tsara indrindra zay efa manin'Andriamanitra ho atsika tsirairay avy. Magaga ny anaran'ny Mosesy eto fa i Farao no nanonona ny anaran'ny Mosesy satria ny dikany de hoe nalaina tamin'ny rano. Ry mpiaino ajaina, mpiaino malala, misy sary zay entin'izany toejavatra zany avy hatrany hoe ny folona anankiray zay nalaina tamin'ny rano, moa ve tsy le olona zay nitsangana avy natao batisa izany ka noraisin'Andriamanitra ho isan'ny zanany, isan'ny aranjaka aminy ao amin'ny fiainana mandrakizay ratrizay. Sary mahafinaritra loatra no hitantsika tamin'ity androany ity. Sary manainga atsika mba handray fanampahan-kevitra ho anao zay tsy mbola nalaina tamin'ny rano, dia manasanao ny Tompo
mba iainga ny tongotrao ka iroboka am'izany rano zany de mba ho isan'ny horaisiny ianao ao anatin'ny lapa satria nalaina tamin'ny rano mba homosesy ihany koa ny anaranao am'izay fotoan'izay maniry indrindra mba ho tanteraka aminao sy ny ankonanao sy ny fianakavinao zany ka raha ho avy amin'ny ranonandro Jesosy de anany zany anarana sarobidy zany ianao sy ny ankonanao. Dia am'izany teny zany no ifanaovantsika veloma ry mpiaino malala amin'ity androany ity ary mame fotoana aminao manaraka raha sitrapon'ny tompo dia mametraka ny mandra-piona na manao ndrem-bovonjarinaivo veloma tompoko. Jacqueline MR Vonjy lazaiko anao anio raha azonao zao rehetra izao amiratra madio kanefa very ny ainao de zava-pona sy misambodrivotrianiko raha ho tapitreo ampasaneo ny fiainanao fa misy fiainana fa no maniny Kristy hoan'ireo izay nanolo tena sitrapo finona sy batisa no lakile makao andao anapakevitsara hoan'izao sanao. AWR téléphone 034 06 797 62. lazaiko anao anio raha azonao zao rehetra izao amiratra madio kanefa very ny ainao he zava-pona sy misambodrivotrianiko raha ho tapitreo ampasaneo ny fiainanao fa raha ny fahafatesana de tombony toko satria tory maso an'ireo zay mankato haneno ny trompetra rehefa tonga indray Kristy hitsangan'izy ireo andovalamitrary fa misy fiainana fa no maniny Kristy hoan'ireo izay nanolo tena sitrapo finona sy batisa no lakile makao andao anapakevitsara hoan'izao sianao fa misy fiainana fa no maniny Kristy hoan'ireo izay nanolo tena sitrapo finona sy batisa no lakile lay feo ny fanantenana fasalamana voalohankarena kolokolo isanandro fahavolamena harena ny fahasalamako harena ny fahasalamako alalana olo zava-kendrena fahasalamana voalohankarena tandrovy ny fahasalamanao miaraabanao manaraka tranony fandarany AWR feo fanantenana tonga eto amin'ny fandarana rena ny fahasalamako sika zao koa de irariana indrindra mba ahazonao soa ny fanarahana izany iaraha malala ny asarobidin'ny fahasalamana koa nde sika hivavaka mba anasitranan Jesosy ny marary ary ho voatahiry ny fahasalamantsika. misaotranao zahay ray o fa mbola afaka andray ireo toro lalana
ahafahanay misoroka ny aretina azy avy amin'ny sakafo izay ampitirinay ao anatin'ny vatanay. Ampio ny tsirairay mba ampiatra ireo torolalana ara-pahasalamana izay ampitaina amin'ny alalan'ny mpanomponao. Ao ireo izay tratry ny goty, ny fahatsetsehana lalandrà sy ireo aretina maro samihafa izay avy amin'ny sakafo. Mamelany eloko izy ireo raha toa ka nisy tsirambina natao tamin'ny fisakafoanana. Sitrano izy ireo Jesosy io, ary ampio izahay mba hanova ny fomba fihinanay mba hanananay ny vatana salama sy tomady. Amen. Ho salama daholo ny inao sy ny ankonanao. Mba mandehana mora fa tsy araka tsony ny dianareo Rodolphe ka mariny. Orgeria. Mba mivera vatana fa matavy loatra ianao no atony izany. Iza koa zao mandeha mafy eo ka. Jereo any tenao raha tsy misanasana ohatran'ireny dokobavy na fariny. Le retsia matoko le Dolphe be ty mateony injeo arasay sady amin'izay mba sitrany ay mba mitsa ny tavy be anao io. Ny olona zany efa be ohatran'ireny indreny. Mba hainao a io fitiavako manao io. Ny ao ambadika zao atavezana zao aretina zerbea. Tena marina an'izany. Ka inona ary no ataoko fa efa mba miezaka manina sakafo hohaniko ihany anie za fa jery eo mbola zao ihany. Retsy. Raha omby amidy aloha ianao tena tsy mahafaty atoka mihitsy ka. Mitady an'zery mihitsy angamba ty Dolphe tika. Atoko malala ny anarako any ianao. Moramora ihany raha zery trida ratavo manano. Moramora ihany sao tapaka lalan-dra eo efa haiko tsara niny anaranao ka mahatsiravina ianaoko. Ratavo manana zery trida malalako. Mariana eo. Zao mbo antanio ihany aloha orkialatina fa izy oatra malala fomba ampienana lanja. Marina hoe zany nitohatra ny ampiariny de izy neniny kia. Enao hoe Rodolphe tena marina tokoa zany fa lasa tsaratsara biky zany kialatiny. Edresy enao ve tsy lazako andao hoan'ny lalana de tonga de antaniko azy zao de zao zany. Mba ho ampiarinaikana fa tsy lasy ty matavy ty marina. Tena zay mihitsy. Ataovy aingana mihitsy fa so idirana aretina amin'ity tavy ty vo ahita angano. Andao any ana Rodolphe. Mety ola ny fahasalamana tokoa ny fioaran'ny lanja tsy araky ny tokony ho izy. Matetika dia sarotra ny manena tena, kanefa ny atavezana dia azo eritreretina koa hoe mety mitarika aretina ho an'ny vatana. Betsaka ny fomba atao ampihenana vatana, mety hoe mifady sakafo, manao fanatanjahantena maherihery, misy ireo manatona mpitsabo mihitsy manao fitsaboana manokana. Iresaka mahakasika izay fampihenana ny lanja izay indrindra ny fandaharana. Manana vahiny sika ifampitafatafantsika eto miaraka amin'ny namana Rila, omentsika azy ireo avy hatrany ny fitenenana. Miaraka amintsika ato amin'ny fandaharana harena ny fahasalamako tokoa
ny dokter Mahaity Andria Vonomanana. Miarabanao dokotera, tafaraka amin'ny mpiaino antsika. Faly marabanao manaraka izao fandarana ara-pahasalamana izao indray. Ia, inona ary ny loha hevitra masoa hoentina anio? Anio sika dia andinika loha hevitra anankiray hanatsarana ny fahasalamantsika. Ireo torohevitra 5 ampihenana lanja tsy mifady sakafo. Torohevitra ampihenana ny lanja nefa tsy mifady sakafo. Tena mahaliana be zany a. Andao ary horesana hoe inona zany Matetika sika no tsy misotro rano satria tsy tiany tsirony rano. Anefa ny rano no torohevitra arosiko voalohany anao mba ho fanatsarana izany fahasalamana izany. Misy tro rano bebe kokoa. Rano no torohevitra voalohany. Fa inona dokotera no asan'ny rano amin'ny fampihenana ny vatana? Natao hanampy anao amin'ny fampihenana ny lanjanao ary ahafahanao mifehy tsara kokoa ny habetsahan'ny sakafo hohaninao. Manahoana zany reny olona efa zatra misotro jus isan-karazany reny? Sa ve mety ihany reny? Azonao atao ny manova tsikelikely ny zava-pisotro toy ny soda na ny ranom-boankazo amin'ny rano. Misy hanitra natoraly amin'ny fampidirana voankazo, voasary makirana na voasary, legioma toy ny kokombra na zava-maniry manitra toy ny solila. Azonao atao mihitsy aza ny mampifangaro azy ireo. Azonao atao ny mampiditra ireo voankazo tianao ao anatin'ny rano fisotronao amin'ny tavoahangin-dranonao. Ia, inona ary ny fanentanan'ny dokotera mba hampazoto ny olona te-hena hisotro rano tsotra na le rano izay nitany sain'ny dokotera teo? Manoro hevitra anao aho hividy tavoahangy izay tianao. Ho voasarika kokoa ianao amin'izany hisotro rano ary hanampy anao izany handany rano bebe kokoa. Sosokevitra iray hafa ahafahanao misotro rano bebe kokoa dia homany mialoha ny tavoahangin-dranonao araka ny fatra tianao sotroina mandritry ny andro iray. Indraindray dia tsy ampy ny rano sotrotsika satria sahirana be sika ary tsy manam-potoana hitsangatsanganana hamenoana ny tavoahangy. Misy vokany tsara maro an'ny vatana ny rano ary ny vatantsika dia rano no mamaritra ny ankapobean'ny vatantsika. Ny fisotroana rano ampy no fahazarana voalohany tokony ataontsika zany ary izany dia tokony 500 mililitatra isaky ny 10 kilao isan'andro. Rano fa 4 litatra isaky ny lanja 10 kilao zany no tokony sotroina. Raha manao fanatanjahantena kosa dia mitombo ve zany izay fatra izay dokotera sa hoe ahoana? Rehefa manao fampiasam-batana ianao dia tokony miampy atsasa-litatra isaky ny atsasakadiny anaovanao fampiasam-batana ny rano hosotroinao. Mazava izay. Dia inona indray zany ny torohevitra manaraka mba hampihenana ny vatana tsy mifady sakafo? Amafisiko izay satria antony mety mahakamin'ny olona hampihena vatana mantsy ny mifady sakafo. Torohevitra faharoa ho fampihenana ny lanja tsy mifady sakafo dia ny fanatsaharana ny fitsaingotsaingoana. Ireny sakafo mandeha ho azy ireny nefa tsy eritreretinao akory ny finananao azy. Matetika rehefa leo ianao na reraka na tody zavatsarotra dia mety ho hitanao izy ireny ao anatin'ny vata fampangatsiahanao na armoara na tiroara. Ireny zavatra madinika ireny izay hohaninao tsy misy fitandremana. Fantaro ireo ary atsaharo ny fifidianana azy. Hanampy anao betsaka izany. Ny tsakitsaky tsy ara-pahasalamana no resahako eto fa tsy ireo sakafo mahasalama toy ny voankazo dia azonao hohanina ihany. Tsetsatsiaritra dokotera, manao ahoana ny voanjo? Ny voanjo ohatra dia matetika tsika tsy tonga saina ny fihinanana azy. Mety mahalany hatramin'ny 100 grama isika nefa taddio fa ny kaloria entin'ny 100 grama dia 900 kaloria. Azonao atao ny mihinana voanjo fa amin'ny fatra mety, izany hoe eraky ny tanana ihany 30 grama amin'ny fomba voahomana. Tsy tsaingotsaingoana zany le voanjo raha azoko tsara? Azonao atao ny mihinana an'izany fa
tsy mitsaingotsaingoka. Fahadio zany ny mitsaingotsaingoka mandritra ny tontolon'ny andro. Mila fitsaharana ny vavoninao mba handevonana ny sakafo hoaninao. Ny fampitsarana fitsaingotsaingoana dia iray amin'ireo fomba mora indrindra ampihenana ny lanja tsy mifady sakafo. Ya, inona indray ary ny torohevitra manaraka dokotera? Ny torohevitra fahatelo dia mampiasa lovia kely kokoa. Voalaza fa ny atidohantsika dia tsy manana fahafahana misafidy an'izay tokony hojerena. Ihinana ampahany kely kokoa ianao satria hitanao tao betsaka ny sakafo eo ambonin'ilay vilia kely rehefa mihinana izany ianao. Torohevitra fahaefatra dia hakatona ny lakozia. Mametra fotoana iray izay ao aorianan'izay dia tsy mahazo misakafo intsony ianao, tsy misy sakafo mahazo miditra ao am-bava intsony. Akoatra ny hoe rano izany. Tsy misy siramamy afaka miditra intsony. Inona no mety ho tanjon'izay dokotera? Ny tanjona dia mela ny taovam-pandevonan-kanina hiala sasatra. Amin'izao fotoana izao dia lava loatra ny fotoana isakafoanana ary fohy loatra ny fotoana tsy hinanana sakafo. Izay midika fa mihinana be loatra isika ary tsy manana fotoana ampy handevonana sy ampiasana ny angovo avy amin'ny sakafo ny vatantsika. Raha tsy misakafo intsony 3 ora eo alohan'ny atoriana isika dia ahita fa maivamaivana kokoa isika ary ahita tory soamatsara rehefa matory. Matetika amin'ny malagasy alohan'ny atory mihitsy vao tena mihinan-kanina. Mety ho sarotsarotra ny manova an'izay fahazaran'izay inona ny torohevitra azona omena mahakasika an'izay dokotera? Raha toa sarotra aminao izany dia ataovy tsikelikely ilay izy. Toy ny fanajanonana 30 minitra mialohan'ny atory andro vitsivitsy. Avy eo ampitomboinao atindray alohan'ny atory mijanona misakafo farany ary hitanao fa mora aminao ny anaraka izay atindiny 3 ny fara misakafo alohan'ny atory. Dia raha ohatra ianao zany atory amin'ny 7 alina dia amin'ny 9:00 ianao no farany misakafo. Raha miara-mipetraka amin'ny fianakavianao ianao dia entano ny fianakavianao hihinana miaraka nareo amin'ny hariva. Ho mora kokoa aminao no apiditra ny fanapahan-kevitra io rehefa miaraka amin'ny fianakavianao ianao manapa-kevitra. Tadio fa ny atintsika dia anisan'ny taova manadio ary manomboka miasa ny aty manomboka amin'ny 2 ora maraina hatramin'ny 4 ora maraina. Noho izany raha sendra mifoha ianao amin'ny alina dia aza mihinan-kanina intsony, misotro rano fotsiny raha mangetaheta ianao. Eny ary, hiditra amin'ny torohevitra fahadimy sady tsika. Inona moa izay torohevitra fahadimy izay dokotera? Ampiasao ny teknika fihodinan'ny macronutriments. Ya, azonao hazavaina bebe kokoa ve izay? Ireo macronutriments dia ny glucide, ny protéine ary ny lipide. Tsy voatery hitovy tanteraka ny fihinananao isan'andro. Amin'ny andro sasany dia tsy noana kokoa noho ny hafa isika, fa amin'ny andro sasany dia mandory kaloria bebe kokoa noho ny hafa isika satria manao fanatanjahantena na miasa bebe kokoa. Azonao atao ohatra amin'ny andro manao fanatanjahantena mafy ianao ny manomana glucide izay saro-devonina kokoa nefa tsara ho an'ny vatana toy ny vomanga, ny quinoa, ny pâte complète, ny pain complet. Rehefa mihinana glucide betsaka kokoa ianao amin'ny andro io dia ahianao sakafo be menaka na matavy. Rehefa tsy manao fanatanjahantena ianao dia feranao ireo glucide ireo. Tsy mihinana sakafo misy tavolo mihitsy ianao amin'izay fotoana izay ary betsaka kokoa ny protéine hoaninao sy ny légumes ary ny sakafo misy tavy tsara toy ny zavoka, ny huile d'olive, ny voanjo sy ny sisa. Afaka mihinana parsikla ihany koa ianao. Mihinana mandritry ny andro 2 misesy glucide sarotra kokoa toy ny resako teo aloha teo ireo sy ny protéine mahi ary avy eo ny andro 2 manaraka ahena ny glucide fa mihinana protéine bebe kokoa ary lipide bebe kokoa ary avy eo 2 na 3 andro ny sakafo voalanjalanja amin'ny sakafo rehetra araka ny fatra mety. Amin'izay dia tsy mahatsapa-tena ho tena mifady sakafo ianao ary mba tsy ho rotina fotsiny ny fihinanana sakafo eo aminao fa
azo fafinaretana ianao amin'ny finanana sakafo mahasalama. Mankasitraka indrindra dokotera. Zava-dehibe tokoa izay indresahana tamintsika izay vaolana ho an'ireo maniry te hiendanja kanefa tsy mifady sakafo. Torohevitra 10 monja izy teo andao averintsika kely mba ho hay tsara e. Ny fisotroana rano-tsotra ka fa 4 litatra isaky ny lanja 10 kilao. Zany hoe raha 20 kilao zany le olona dia atsasa litatra no rano tokony hosotrony. Eo koa ny tsy fitsakotsakoana tsy miato. Fantatsika tsara fa mampitombo lanja ny tsaingotsaingoka ka tsy tsara zany ny mitsakotsako tsy miato. Ny fahatelo dia atao kelikely kokoa ny lovia fihinanana. Ahena zany. Ny manaraka tsy mihinana nelanelam-potoana afa-tsy rano. Ary ny fahadimy farany dia mihinana sakafo voalanjalanja arakaraka ny asa tao. Manentana anao ary anao fampiarane mba hasalama amin'ny vatana. Isaorana indrindra dokotera Mahaity Andriavonimanana nizarany mahasoa ny fahasalamana ho an'ny malagasy. Isaorana ihany koa ianao mpiaino manjoy hatrany ny AWR. Ifaraneto ny fandaharana renan'ny fahasalamako. Zoanitra sy rilano ny farimbona na totosa izany. Ny tenin'Andriamanitra voasoratra ao amin'ny Petera voalohany 4:7 no ifampairezantsika sy fanaovantsika mandrapitafa manao hoe fa atomitra ny farany zavatra rehetra ko endre ka mahonoana tena ho amin'ny fivavahana. Hitantsika rehetra ny Andriamanitra. Radio feo ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista Maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Toetrany fiaratsika mianatra ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny boky Salamo izay fantoany fiaratsika mianatra mandritra ny volana vitsivitsy. Amin'ny tian'io ity dia ny tontolon'ny Salamo no horesantsika, ny tontolon'ny Salamo. Miaraka aminao hatrany ny mpiara-mianatra aminao Eliandry amin'ny Tanso. Nianarantsika teto fa nosoratan'ireo mpanoratra tononkalo sy hira fiderano amin'ny Salamo teo ambany fitarian'ny fanahy masina ireo toko tsirairay hitantsika ao anatin'ny boky ny Salamo. Ary mifamatotra mivantana tamin'ny andram-piainana lalovan'ny mpanoratra tsirairay na inona zavatra nitranga teo amin'ny fiainany dia mifamatotra tamin'izany ny zavatra soratany, na ratsy zany na tsara, na nampalahelo na nahatezitra, na nahitana fombiazana na tsia. Dia nideran'Andriamanitra sy nisaotra ny anarany tamin'izay zavatra rehetra nandalo teo amin'ny fiainany ihany koa izy ireo. Tena niainan'izy ireo ilay tenin'Andriamanitra nampitondrain'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Tesaloniana 2:5-7 Tesaloniana 2:5-7 manao hoe misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra. Tena niainan'izy ireo zany amin'ny zavatra rehetra. Inoko fa irinao ary iriko ihany koa, irintsika rehetra ny hanao fanandramana tahaka azy ireo amin'ireo toe-javatra rehetra iainantsika isan'andro. Tsy misy hoafenina n'Andriamanitra ary isaorana azy satria azo antoka fa mahita vahaolana ho antsika amin'ny toe-javatra rehetra ny Andriamantsika. Fa mipetraka ary amin'ny fanontaniana hoe inona ny toerana ny tanan'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'ny mpanao salamo ka nahatonga azy ireo nahita fitahiana sy tombontsoa manokana tahaka an'izany. Fanandramana izay tian'Andriamanitra iainantsika ihany koa.
misy salamo vitsivitsy izay ovakitsika ary ovalin'izay ahitantsika ny valiny. Salamo 4:7 ny voalohany amin'izany. Salamo 4:7 manao hoe: isaotra ny Jehova izay nanome sainay aho, ary na amin'ny alina aza dia manana trano foko. Ataoko eo anatrehako mandrakariva Jehova, fa eo ankavanako izy ka dia tsy angozozo aho. Hitantsika eto ny tsiambaratelo anankiray. Ataoko eo anatrehako mandrakariva Jehova, fa eo ankavanako izy ka dia tsy angozozo aho. Ninona zavatra miseho eo amin'ny fiainany dia azo ny antoka fa misy vahaolana avy amin'ny Jehova, satria tsy avelany hiala eo anatrehany mihitsy ny fanatrehan'Andriamanitra. Dia ovakitsika indray ny Salamo 4:7. Salamo 4:7. Ho an'ny mpiventira nataony Korahita tononkira. Andriamanitra no aro sy hero ho antsika, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Hitantsika eto indray ny fanandramana ny ainan'ny mpanoratra anankiray amin'ny bokin'ny Salamo. Fantany fa io Andriamanitra izay hivavahana io dia tsy Andriamanitra izay tsy azo atsoina amin'ny fotoana sasantsasany, fa eto itsipihany mihitsy hoe mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Aro sy hero antsika izy. Zany ny toeran'Andriamanitra teo amin'ireo mpanoratra ny Salamo. Tsy nahagaga raha toka nisy ny fanan'Andriamanitra hatrany hatrany izay nanindry mandry azy ireo tamin'ireny soratra rehetra izay nataon'ireny, natononkalo izany na hira. Horaisitsika indray ny eo amin'ny Salamo 7:52. Salamo 7:52. Hitaraina amin'Andriamanitra avo indrindra aho, dia amin'Andriamanitra izay mahatanteraka ho ahy. Rehefa mitaraina zany izy ireo mitoejavatra sarotra mahazo azy, na avy amin'ny zavatra nataony zany na avy amin'ny hafa, dia azo ny antoka fa ilay Andriamanitra izay hitarainany dia maliny vavaka amin'ny fahendrena mahandriamanitra azy, izay azo ny antoka mandrakariva, azo ny ekena mandrakariva fahasoa azy. Ao amin'ny Salamo 1:20-5 no ojerentsika farany. Salamo 1:20-5. Jehova ny mpiaro anao, Jehova ny fialofanao eo amin'ny ankavananao. Ny masoandro tsy mba hamely anao noho ny andro, na ny volana noho ny alina. Jehova hiaro anao amin'ny ratsy rehetra, hiaro amin'ny fanahinao izy. Jehova hiaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Mamintona an'izay rehetrarehetra izay voalaza ao amin'ny Salamo 1:40. Ataoko eo anatrehako mandrakariva Jehova, fa eo kavanako izy ka dia tsy angozozo aho. Zay izany tsy ambaratelo. Nametrahan'ireo mpanoratra ny Salamo an'Andriamanitra teo amin'ny fiainany. Nanao izay ampileferana amin'Andriamanitra ireo fanandramam-piainana rehetra nandalova isan'andro ninona io amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fiderana ireo mpanoratra ny Salamo. Zay ny tsy ambaratelo. Nanao izay ampileferana amin'Andriamanitra ireo zavatra rehetra nilalova isan'andro tamin'ny alalan'ny vavaka sy ny fiderana izy ireo. Azo lazaina hoe latsapaka, lalina dia lalina tao amin'ny finoana izy ireo, fa Andriamanitra ny mpamorona tsy toa, mpanjaka, mpitsara ny tany rehetra, ary manome ny zavatra rehetra ho an'ny zanany, ka tokony hitokiana amin'ny fotoana rehetra izany, amin'ny fotoana rehetra. Zay zany no tsy ambaratelo reto mpanoratra ny Salamo reto. Indraindray misy fotoana mahavery hevitra antsika satria totakany tsy mivaly avy hatrany le vavaka ataotsika, kanefa tsarofa eo mandrakariva Andriamanitra. Raha fitinina zany dia izao rehefa atao ivo ny fiainan'Andriamanitra dia manjary mifantoka amin'ny fiankohofana ny fiainana. Samy hafa amin'ny fiankohofana araka ny fatakaran'ny akamaroan'ny olona azy ankehitriny ny fiankohofana izay nataon'ireo mpanoratra ny Salamo, satria ny fiankohofana tamin'ny kolotsain'ny Baiboly dia tsy salasalana fa ivo ny fiainan'ny fiarahamonina iray manontolo. Tsy endrika ivelany, tsy fomba fiseho ivelany, tsy fombafomba,
fa fiainana zay le izy. Amin'ny kolotsaina tatsinanana dia fiainana ny fahalalana, fa amin'ny kolotsaina tandrefana dia mijanona ho fahalalana ratsaina izany amin'ny akamarony. Arak'izany ny zavatra rehetra izay nitranga na ny ratsy na ny tsara teo amin'ny fiainan'ny vahoakan'Andriamanitra dia nambara tamin'ny fiankofana, arak'izay toetsain'ny fiankofana izay. Ren'Andriamanitra ny mpanao salamo miteny amin'izy ireo, naiza ny misy azy, ninona zavatra miseho amin'ny fiainany, na fahombiazana na faharesena. Ary valian'Andriamanitra amin'ny fotoana hitany fa mamety indrindra izany. Azonao vakiana reto andininy reto manamafy an'izany finono ny mpanoratra salamo zany. Salamo 7:4, Salamo 7:4, Salamo 8:5, Salamo 8:5 ary ny Salamo 20:5. Vakitsika ty farany ty, Salamo 20:5. Ankehitriny dia fantatro fa Jehova mamonjy ny voaosiny, hamaly azy avy amin'ny lanitra ny fahamasinana izy, amin'ny herin'ny famonjen'ny tanany ankavanana. Zany no ny fotora ny finoany izy ireo sy ny fiainany ary ny fiankofany tamin'Andriamanitra. Fantatro ireo mpanoratra ny salamo tsara fa any an-danitra ny fitoeran'Andriamanitra, kanefa miaraka amin'izay dia monina anjiona izy ao amin'ny fitoerana masina eo anivon'ny olony. Ho azy ireo zany dia sady lavitra Andriamanitra no akaiky, any amin'ny toerana rehetra Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanainy masina ary eo amin'ny tempolony. Ohatrany hoe mifanohitra izany hoe Andriamanitra tsy hita maso kanefa eo anivon'ny tempolony manatrika eo. Zay re mahandriamanitra azy afaka ny sady manatrika eo izy ny mitoetra any amin'ny avo indrindra. Tsy tratry ny saintsika izany kanefa zava-misy ary tsapan'ireo mpanoratra ny salamo. Atambatra ao amin'ny salamo ireo toetra n'Andriamanitra izay ohatrany hoe mifanohitra ny fahitantsika azy kanefa mifameno ireo amin'Andriamanitra azy. Takatra ny mpanao salamo tsara fa tsy afa-misaraka amin'ny maha izy an'Andriamanitra, mahalavitra azy any ambony any sy ny mahakaiky azy antsika isan'andro. Ny fahafantaran'izy ireo ny fahatsaran'Andriamanitra sy ny fanatrehany eo anatrehany toe-zavatra rehetra lalovany no mampahatanjaka ny fanantenan'izy ireo. Raha eo ampiandrasana ny fidiran'Andriamanitra tsehatra, na roviana zany, ary amin'izay fomba isafidianany anaovana an'izany araka ny fahendrena m'Andriamanitra azy, dia ekeny zany satria izay ny fantany fa tsara indrindra ho azy. Hitantsika amin'izany hoe tena manana fanandramana ara-panahy manokana matanjaka mihitsy zany ireo nanoratra ny salamo. Ary zany dia manampy antsika atakatra fa tsy azontsika ferana ho amin'ny lafin'ny sasany amin'ny fisintsika fotsiny Andriamanitra, fa maha isika antsika manontolo fanantenana lehibe, fampaherezana goavana ho antsika izany. Amen. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.